And again. Hello. Can you hear me? Manao anadolontsika maheno anavy ianareo zay efa manaraka an'le page amizao satria gaga zany ohatrany tsy maheno le olona manaraka. Anareo telo io zao maheno zavatra teneniko sans juste ampozy fotsiny le can you hear me? Can you hear me? What I'm saying, you can hear? Can you hear me? Hello, you can hear me? Ohatrany tsy maheno olo reto Maheno ve tompoky ianareo? We can hear well. Thank you, sir. Misaotranao hoe namaly an'izay. Great. Hello, guys. Tsy inona fa somary nanana probleminay koa depuis maly ny live Facebook natany am'le page ITTI na le page personnel ty de somary zay mahatonga na manontany io zany fa tant que hoe maheno tsara nareo zao de zava-dehibe. Ok. Zavatra anankiroa no resako maromaro miresaka zavatra maromaro zany tsika. Zavatra voalohany resako zany dia ho amintsika tanora, tsika olombelona. Modely anankiray eto zany eo zany aloha manararaotry manao filazana aminareo momba ny fetra zany no resantsika voalohany. Olombelona fetra, tanora fetra, nanana opportunité ary mbola possible manana opportunité fetra. Fa fetra aloha zany efa tsy ato amina. Zany hoe efa niala fetra, nilaza fa andeha hamonjy jery fahasalama tsara, nanofana trano miaraka miaina amin'ny zandriko reo zany fetra. De rehefa avy eo izy niteny hoe nisy fahafatesana tamin'ny fianakaviana zany de hoe monsieur René aza mataotra anao fa zaho fa en forme. De fa zany dia mangy ny mamanay vetivety satria tonton anay ndosy ny fahafatesana. Za moa miezaky mampianatra foana hoe zany re l'opportunité. Nareo Facebook ato koa moa zany miezaky mampahery ny fetra resantsika zao fetra aloha zany rehefa nandeha izy de tsy hitako tsony. Tsy hitako tsony fetra aloha zany zao. Fa elaela fa za moa tsy tehiteny amin'olo maro satria ny antony mba hoe nanantena azy mba hiverina. Fa hatramty androany ty fetra tsy hitako. Nandeha tany amin'ny ray aman-dreny zahay
ny teny hoe fetrany tsy ampelatananay tsony ny teny an'izay zany hoe zay tsy tompona andraikitra ny fetra tsony fa tsy hitanay izy nomena ny rehetrarehetra fetra na ampianarina fetra nahazo studio nanatsara studio complet ny tenako zany hoe studio tiako tenenina zany fanaovana enregistrement afahana manatotosa hira za tany ivelan'ny farany teo ny vidin'ireo fitaovanareo de zany hoe tiako apetraka zany hoe afahana manampy ny tanora mana talenta tafiditra anatin'izay fetra fa fetra tsika zany am'izao miteny zao tsy eto ampelatanako zany hoe za moko ny antoka azy ny sakafony ny mombamomba azy ny fitsaboana azy ary efa en forme izy fa dia mialatsiny aminareo namana fa tsy hitako izy tsy nanino izy tsy naninona fa tsy hitako izy ka tsara ihany ampahafantarana an'izay hoe zaho efa nitenenina ny ray aman-dreny hoe fetra tsy hitanay tsy hitanay fetra tsy haiko aminareo aty zany de ny ray aman-dreny koa miteny hoe sendra mandalo eo ihany izy de fa mialatsiny fa dia miteny aminareo ray aman-dreny zay fa ny tenako René Fulgence dia tsy tompona andraikitra tsony any fetra satria tsy niverina tsony izy fa elaela teneniko zany fa tsy hoe tsy hoe vo raha tapreny vo vita fetiny ITTI fankalazana ny faefatra amin'ny folon'ny ITTI ihany izy no mbola tato amiko mbola niara-petraka am'zandroko reo fa mbola nihira izy tamin'ny fankalazana n'izay faefatra amin'ny folo taona ny ITTI zay de fa maro koa ny convention ny fifanarahana amina manager maromaro ahafahany fetra mba hiakatra be zany fa fetra tompoko tsy hitan'olona quelque part izy de tsy haiko hoe zany niody any aminazy zany izy dia tsy niverina ty aminahy tsony tsy niantso anahy tsony tsy de zay moa zany namatoka ozy ny fomba fiteny ny laplaza ny ray aman-dreny hoe fetra tam'izao tsy niverina aminay nefa milaza fa namonjy fahoriana taty aminareo de eo ihany izy fa tsy makany aminareo ze tano izany eto zay de mametraka an'izay hoe tsy tompona andraikitra intsony ny tenako momba ny fetra zay zany tsindraindray ny inoana hoe ny olona tsy te hiova na conseiller-na ohatrin'inona zany ny olona rehefa tsy anao no manapa-kevitra ary nanarako ny fetra zany omeko boky fetra ampianarina fetra mampifandraisina amin'olona jeune visionnaire mpianatsy ny ITTI zany amin'ny école ao moa ny broko ao zany niazana zany ampandalovina monde hoe voilà le monde normal fa manany soany zany le rivotra eriko azy izy koa moa fa lehibe raha teo ninina eritreretiny dia ataoko angamba fa azo sambirery zay fa ny anahy manokana sy zay reo olona fa niezaka nanampy azy dia mino fa samy manana an'izay saina hoe ahoana fana mampivoatra ny bandikely fa dia tsy apelaka tanako tsony zany izy fa ny lesina azo tsoana ao anatin'izay zavatra zay zany tsy fetra rery fa tena mana rahalahy manana zandry manana cousin cousine amin'ny fiainana zany tsy misy olombelona afaka miova zany na manakaiky na namanao aza ny président république na namanao aza ny olona farany manan-karena indrindra na papanao niteraka anao aza farany manan-karena indrindra rehefa anao nisafidy ho adala de adala anao zany zay de tsisy olombelona aloha zany afaka anovan'izay mandra-pieritreritanao hoe iova zay zany aloha no lesona azo tsoana am'izay ary tsy tsoahako fa za zany na même nanampy azy zany de nametraka hitanareo angamba tam'izany nanao andre vidéo hoe après ny firesahana isy fetra dia voninao investir hanampy azy hitsabo azy hiantoka ny dépense rehetrarehetra
de izy moa tenenina zay hoe tsy boizinareo hoe dernière chanceny. Possible satria maro tsika ato amin'ny page malala hoe nomena opportunité tanteraky fetra amin'ny setra rehetrarehetra koa dia tsy haiko ny olona mbola mety tsiky sy ampitsiky an'izay hanova azy aloha fa za aloha zany avy de miteny koa hoe araky tenitsika andareo rehetrarehetra nametraka an'izay what is it zay commentaire napetraky nareo hoe ny olona ne ka nizy any ny tompona andraikitra no avenir no zany rehetrarehetra zany iresahatsika tanora za hitanareo io tanora manana andraikitra amty firenena ty ho fampandrosoana ny firenena zay andraikitroko zay anjara briko afako mitondra impact amin'ny fiarahamonina dia entiko. Inona tiako apetraka anatin'izay ao? Tiako apetraka anatin'izay ao zany de le fait hoe tsy fetrarery no tsy mahay manararoatra opportunité eto ambony tany ty. Fa na ianao milaza fa varam-pianarana intelligent, anao milaza fa manana vision, fa matetika diso place le vision, diso fipetraka le vision, tsy hainao akory ny misaisir l'opportunité. Matetika anao zany tsy ato no ampiasainao fa amin'ny fo dia marobe zany leso nazo tsoahana anatin'ny fetra. Dikan'izay zany tsika rehetrarehetra de mila mahay mandraikitra amin'ny avitsika hoe raha mba misy opportunité hita misokatra dia mila saisissena zay, mila profitena zay satria ianao ihany no tompona andraikitra voalohany amin'ny avinao. Raha tadidinareo dia misy hoe t-shirt zaho, tsy nanaovako mbola izy za manana zaho, io t-shirt zaho ny fomba nampianarako ny fetra hoe zandre na zanakin'olona pauvre anao, na zanakin'olona manan-karena ianao, ianao foana ny tompona andraikitra no avinao. Tsy hoe sambasamba nisian'izany antsoina hoe zanakam-panan-karena, rehefa nandova le zanakam-panan-karena de lasa maninona rava ny fananana sy le lova ny lovaina amin'ny ray aman-dreniny satria tsy nahay sady tsy mahay mitantana izy, satria tsy nivonona izy hitantana. Dikan'izay zany amin'ny fiainana zany tsy voafetra ny nampiko voalohany fa maro nampiraitam-po na namana na olona fantatra, olona miresaka amiko dia efa toetrako le tia manampy olona zany hoe io l'opportunité. Matetika tsika tanora de miteny hoe je n'ai rien à faire. Zay zany matetika mahazo ny tanora amin'ny fampianarana teny anglisy fotsiny zany zao de sako miteny aminareo tanora fa plus de 130 000 ny mpianatra nandalo tao amin'ny ITTI spoken English course, ary misy ny sasany nahavita ny cours d'anglais io fa mifanena aminao eny andalana izy de milaza hoe adininy daholo izy rehetrarehetra. Misy ny sasany tsy nanana CPE ary tsy mbola manana CPE fa amizao tsika miteny zao izy prof d'anglais ivelomany lay anglisy na le français. Misy ny sasany tena manana diplôme ohatrin'inona fa de chômeur izy ka maintenant. Any zany le base tiako apetraka zany, raha vao tsy hainao ny mamatatra ny tenanao, raha vao tsy hainao ny makataka ny lesona efa nisy ny erreur efa nataon'olona maro tany aloha tany, par exemple ray aman-dreninao, papanao sy mamanao, misy erreur nataony zareo reo, matory zareo reo tsy lasa mpanan-karena mpanefofo. Maninona ny olona mitovy niveau de vie, niveau intellectuel mitovy amin'ny papanao sy mamanao, maninona mpanefofo nefa tsy nandova, de maninona papa sy maman tsy mpanefofo. Zany hoe misy antony daholo zany zay. De raha ianao taranaka faramandimby ny tsy manana, tsy tonga saina hanova an'izay erreur nataon'ny papa et maman zay,
na erreur nataony namanao, nataony mpiarambelona aminao, mpiaramianatra aminao. Mety misy mpiaramianatra aminao mana bac +5, mana doctorat, fa maniny izy mitsipozipozy. Misy répétition d'erreur. Nataony le olona. De hoy le mpanoratra un jour vakiko hoe maro be ny erreur azo atao. Faza le même erreur no averimberina. Rehefa tsy naina nararotra anao indray mandeha ta fiainanao, ka nanenina anao après hoe tahaka zay nanao antia, de mba ararotonao zany zay, ovanao zany zay, tsy averinao tsony zany zay. Zany hoe anao zany tsy mahazo mampiasa fo, fa mampiasa an'ity mandinika, satria le fahaizana mandinika io tena problemin'ny olona maro koa zany io. Misy karazany telo ny olombelona ozy izy. Anarorotako n'ity resaky fetra ty satria tady teny ianao hoe fetra tsy mahay manarota, fa ianao mao ahoana? Fetra raisitsika hoe considéré comme un homme stupid, crazy. Fa ianao tu te considères comme des gens normaux. Des gens intelligents. Tsy manino, fa l'intelligence nao ahoana ny productivité-ny, ahoana ny impact-ny amin'ny fiainanao, mamokatra mitondra impact amin'ny hoavinao ve io ianao io. Zay zany le zavatra misy zany lesina azontsika tsoahana anatin'izy io. Zay mbola veriko ihany hoe izany anisan'ny problème tsy mampandroso an'i Madagasikara. Tsy mampandroso an'i Madagasikara tompoko, tsy diplôma, tsy fananam-bola, tsy resaka vola. Misy ny vola, misy ny manam-pahaizana, misy ny olona zay mendrika an'izany kritera rehetrarehetra zany, fa tsy izany intsony no ilaina afatsika mampandroso ny tenatsika sy an'i Madagasikara. Voalohany zany, raha misy olona te ho lasa mpitondra, na te hanan-karena, na te hanana ny maiza azy amin'ny fiainany, de mila mamantatra ny tenan'izy aloha. De mila mamantatra izy avy aiza iza ny ray aman-dreniny, de rehefa avy eo iza ny olona mifanerasera aminy, de olona mifanerasera aminy sy miresaka amindreo ve azony efa vonona ve izy hihainao ny olona io, de ino mampiavaka ny olona io, de ina ny azo tsoana amin'ny olona io. Zany hoe anao zany à chaque fois anao mifréquenter olona anankiray dia mandiniky hoe qu'est-ce que je gagnerai. Mety tsy arabola fotsiny, mety tsy hoe arabola, misy moa sasany de vola ty foana. Le vola ty lany. Vao mifanena amin'olona anankiray zany anao de hoe ohatrinona ny zavatra mety ho azoko en retour. Inona ny zavatra mety ho gagnevako amin'ity olona ty. Tsy mieritreritra long terme izy, tsy mieritreritra hoe ok reto, fa mety misy lavako amin'ity olona ty un jour viendra. Le réseau zany io. Tiako apetraka zany hoe ny eto Madagasikara tsy raha resaka olona milaza fa intelligent, milaza fa mendrika, milaza fa azo ekena ny momba azy sy ny karakteristikany feno Madagasikara. Fa raha izany no nampandroso, raha izany no nitondra ny zany antsoina hoe famendrehana na mametraka ny olona anankiray ho lasa mpitondra na mpitarika na ho lehibeny zay mety ho lehibeny zay sahaniny ao, dia efa tafa Madagasikara. Fa tsy zay tsony ity l'état d'esprit. Ina zany ny problème eto Madagasikara? Le problème eto Madagasikara aloha tompoko dia toe-tsaina. Toe-tsaina. Ka na de omenao a chance aza le olona, le toe-tsaina mihitsy no mirefarefa amin'ny tany. Azarao mirefarefa amin'ny tany zany? Le toe-tsaina mihitsy no tsy azo vonjena. Raha mpivavaka zany izy, de fa maizina tanteraka ny hoaviny. Ka tsy hainy koa, ary izy, ty toe-tsaina ty de zao. Ny toe-tsaina lomorina sy toe-tsaina reraka, toe-tsaina corrompu, de toe-tsaina tsy mijery ny eo ambany maso. Fa te hijery lavitra, nefa tsy afaka tsy vitany akory ny mamaha ny olana eo ambany masony. Hitako zany misy olona zany hoe raisy fotsiny zandriko zao misy manana talenta mihira. Isika maintenant izy tsy mahay anglais, nefa niara-miaina amiko, nitezaiko, fa isaky teneninao hoe anao ve tsy mba maniry ho lasa prof d'anglais comme moi pour commencer.
Zay tempo taminy a. Tsy aleo là ve mba mitovy aminah aloha na même si tu n'aimes pas d'être un prof d'anglais. Mais to guide anao. Maro be olona nitezaiko. Fa inona? Tena tsy mety mihitsy ny sainy. Tsy mety mihitsy ny sainy. Non. Je vais pas devenir un prof d'anglais. Na hoe, je vais pas tsy voatery prof d'anglais vao tafa. Fa leo ranga mba handeha amin'ny lala koa Nefa le lalanao tsy nandalovan'ny dadanao, tontonao ka au moins anao mba manana coach olona mpanome sosikevitra hoe zandre teo lasa piry anao de retoretorety ny tokony ataonao. Raha istika hoe teo lasa homme d'affaires anao de retoretorety. Raha za manokana zany ny olona manakaiky azy zany tokony au moins tafa en anglais satria iny mba haiko. Azonao tsara izy. Ny olona manakaiky azy zany au moins mba lasa actrice, acteur satria tsy vidina vola zany aty amiko. Fa manina n'olona anankiray tsy mety tafa na de omenao chance satria ny sainy tsy ao anatin'ny chance omenao azy iny everiny fa zavatra mendrika satria fa niazo ny raha teo le izy de veriny fa normal ny olona ary mety avadiky ny aza hoe exploitevanareo zao. Mety ho zay na madia ny fetra azy koa ne zany hoe bandy reto ane fantatry fa tsy maintsy exploiter ana reto zany de ho ampiasain'zareo ataon'zareo tohatra de ho izy koa moa ny mpanao commentaire hoe akanabase mba am'izay malaza le bandy ny publien le izy. No. Raha za olona manana intérêt amin'ny fiainako ty zany, za tsy mandany énergie amin'ny zavatra tsisy productivité. Toetran'olona ohatra anazy zany za tsy mandany fotoana amin'ny zavatra tsy misy zavatra azoko en retour. Io zany problemtsika malagasy. Fa na ianao mihaino ana io fa maro chance azonao. Fa moralinao trop. Anao mieritreritra hoe tsy izy ty le fotoana androany zao tsy izy. L'opportunité omenanao androany zao na ny fanazavaiko ty aza. Chance anao maheno an'izao. Satria anao milaza foana hoe je n'ai rien à faire, moi j'ai personne avec qui je peux demander quelque chose. Mes parents sont itena zany foana anao zany. Nefa fantatrinao tsara fa eo ambany maso l'opportunité. Zay na tonga anao bolana malagasy ny tena maizina poditry ny jiro tsika malagasy efa maizina poditry ny jiro fa ela. Matony taolina moka an'io efa toetrana gasy io maizina poditry ny jiro mangetaeta ambony lakan'io io balita tsy ambinina io efa toetrany gasy petakorina fa ela zany. Omezan'olo tsika. Teniko anareo fotsiny. Za miresaka aminareo ty manana école internationale. Diplôme des États-Unis. Misy mpianatra tompoko. Mbola manana certificat 2,000 za tsisy maka am'izao fotoan'izao. Diplôme international satria tsy mbola ilainy le izy. Zany hoe natao le izy fa tsy tapany akory hoe ity zavatra taoko ty afaka manova no aviko. Za tsy mila manana bac plus 10 za tsy mila manana même bac plus 2 vao manana bac fotsiny anao ka plus certificat ny ITTI de mahavelona anao zany. Zavatra nataoko ne zany reto. Zany ka nomeza ny namako Zany ka classe de 3e fa nampianatra anglais. Fa nikirakira vola fa nana indépendance financière René Fulgence classe de 3e tam'izany fotoana zany. Fa nitady vola eto seroa. Ary jusqu'à maintenant de mbola miteny hoe ho anao milaza fa tsisy atao hoe je n'ai rien à faire moi, mipetrapetraka anao mandany fotoana anao amin'ny internet, mandany fotoana anao amin'ny TikTok de ho izy zao abandonnevanao le hoavinao alors que le hoavinao eo ampelantananao zao ty. Mahay base anao de mandeha amin'ny YouTube anao mihaino anao mampiasa intelligence artificielle anao tafita naiza misy anao ito ambony tany. Zay le problème tsika tanora malagasy. Tsika tanora malagasy zany miandro olona i-créer amorona opportunité ho atsika. Ny olona zay teny koa zao ny zavatra ampianariko mpianatra ireo fa tamin'ny alatsinainy zao zahay nandray mpianatra farafakely nambarako aminareo tsara 500 personnes le mpianatra niraisina tamin'ny alatsinainy teo. Manomboka amin'ny enina maraina miditra anaty salle de miteny am'le mpianatra. Fantatrinao mampahantra ny Madagasikara. Madagasikara dia ily nosy anankiray lavitra ny namany. Zany hoe nosy fa efatra angizy indrindra.
Madagasikara tsy mitovy amin'ny Afrika zay zarazarana frontiera efitrefitra ohatra ny province ny Toliara Fianaratsoa zay zany ny Afrika 53 états raha ijery dikan'izay zany ny Afrique du Sud izy ny eo akaikiny Botswana izy ny eo akaikiny Zimbabwe izy daholo ny firenena mandroso Afrique du Sud zay afaka mifakataka za vao tany Afrique du Sud vao tam il y a 3 semaines mivoatra zany tanàna zany fantatrinao moa mampivoatra an'izany tanàna ny Afrique du Sud zany misy olona fotsy misy toe-tsaina mifangaro ny olona fotsy na ny hoe Africans zay ny karazan'ireo olona reo cosmopolite reo vazaha reo zay tamin'ny andro ny apartheid blablabla sy ny sisa olona fotsy hafa ny toe-tsaina ny mainty moa fa mitotongana lava ty diplôme no aindraindra fa tsy any amin'le hoe inona le mijustifier les moyens inona mijustifier ny valeur anananao de indépendance financière foana ny fahaizanao mieritreritra na filazanao docteur anao na filazanao professeur anao dia aiza foana mijustifier an'izany ny environnement misy anao trano misy anao ny mba au moins anao mitondra des chevaux zany rehetrarehetra zany hoe io toe-tsaina io zany hoe fatany Nelson Mandela tompoko ny avantage anana ny Afrique du Sud ka na de nandray ny pouvoir izy après l'apartheid de naninona tsy nanilika ny Afrikaans izy zay ntsondro zareo Afrikaans moa zany de ny olona fotsy zay tonga ny findramonina tany ny anglisy Elon Musk le multimilliardaire il vient de l'Afrique du Sud zany hoe io toe-tsaina io problème tsika zay mitady any ampitan-dranomasina vao tafa ny opportunité anananao za tsy vitanao misezira azy zany zavatra zany anareo namana anareo tanora mba miverena mieritreritra anaty tranonao ao aza mieritreritra manomboka any Dubai zany problème tanora problème zanaka malagasy de hoe any a Dubai izy no mieritreritra alors que izy anaty tranobongo alors que papany mamany reraky zay zanakin'olona mpamboly zay zanakin'olona sahirana ary tena za zany mahalala an'izany maha zanakin'olona anao za mety zanakin'olona normal noho ny za fa za nianatra amy EPP nianatra amy CEG olona tsy nahay français nianatra avy any ambany votra fa za zany matsapa hoe ratsy nanovany ty tsy tafa ka faranako zavatra teneniko ty toe-tsainao vao le toe-tsainao vana nefa tsy ty zavatra teneniko anareo le fanovana toe-tsaina tsy amin'ny anaran'i Jesosy tsy amin'ny anaran'izaniza fa mila mamaky boky ianao na mila mazoty mihaina ianao mila manao recherche ianao ny olona efa tafita tamin'ny fiainany de olona tafita iny mizara comment devenir riche ny zavatra toroko anao zao zany asehoko anao zao dia manakaiky anareo any ohatra hoe ITTI zao manome diplôme international misy olona manana diplôme international nefa tsy fantany akory le valeur raha ianao mahay miteny anglisy tsara ka mana certificat ny ITTI manao recherche anao manao demande d'emploi na mety hoe serveuse na serveur na piasa naiza tsy haiko hoe zay piasa eritreretinao andehanana mety tsy androany anao de mahazo an'izany mety manao mametraka CV 100 anao vao mahazo fa isaky ny manao entretien anao de ny zavatra nytaniny de hoe andefasy video izahay ny momba ny entretien zany hoe interview makasika ny tenanao dikan'izay zany mila ianaranao koa comment réussir ahoana natao raha teo tafita amina entretien d'embauche entretien asa zay le problème le tanora zany zay ka amiko zany za manokana za René Fulgence za tsy mijanona zany za René Fulgence dia ho hitanao miakatra foana ho hitanao tsy hitaraina satria za fa mahita comment faire quelque chose avec succès fa hitako le fait hoe inona ny toe-tsaina européenne inona ny toe-tsaina ny amérikana inona ny toe-tsaina même Afrique du Sud zany ane ka tena na même ny africain na ny tompotany zany tsy mavita kory manenjika sy
miezaka le mba hitovizany amin'ny fiainanao Afrique du Sud akoatra ny mitaraina hoe zay pauvre azareo izy fa ny olona mahiratra de miteny hoe ity koleran'ny hoditro ty tsy avelako isakana na amin'ny fombiazana fa inona kay fieritreretan'olona fotsy reto inona kay ny nataon'zareo na hatafitan'zareo izay ny tokony nataontsika ka aza miresaka ny fetratsika satria ny anazy efa ambany fa ianao milaza ambonimbony niveau d'étudenao anao milaza fa manana vision lavidavitra kokoa aza mitaraina jery efitaratra anao zao ty inona ny zavatra vitanao inona ny zavatra efa nataonao de inona ny zavatra mbola tokony tohizanao inona ny zavatra mampiavaka ny zavatra ianaranao io de mila tohizanao ny finoanao an'io zavatra ninoanao tamin'ny voalohany io hoe ohatra hoe anglais zao nafantaranao inoako zany tena anglisy zany jusqu'à maintenant zany miaina amin'ny tena anglisy jusqu'à maintenant za jamais manambanimbany an'izany tena anglisy zany tokony lasitoko va zay koa tokony ataonareo za tsy manana place politique omena anareo za tsy manana zavatra hafa omena anareo fa ny zavatra lehibe indrindra mianaranao tena anglisy ianaranao ny fonctionnementanao raha vao mahay miteny anglisy ianao de lasa manao recherche momba ny hoe comment fonctionne votre cerveau zay ny avantagenao après ka teniko eto zany ary nanariko ohatran'izany za andriny fa mazava ho azy ho zakany olo normal aza olona tsy hidirany rôrô aza sahira mihaino ny tena surtout ny olona ohatranazy za tsy gaga am'izany ianareo koa tsy gaga am'izany zay zany makasika ny fetra raisitsika engany Andriamanitra hiaro azy foana hatsapateny izy un jour viendra mety hifanena eny ihany fa dia mivavaka ho azy tsika Andriamanitra hita azy zay le vavaka zay izy de hoe vavaka ho anao nefa lasa mandainga eo zay ny amin'iny tsika en avance tsika dia miezaka micréer zavatra amoronana asa eto amin'ity firenena malagasy ty tokony efa ho vita ny film braquage fa misy zavatra andrasanay kely zay tokony misy tompony anjaikitra amizay amin'ity fanjakana ity ny zavatra andrasanay kely reo fitaovana ny vinidiko tany ivelany mbola miandry azy zany za amizao miandry ampitonina andreo fitaovana anaovana film zay mbola tsy mivoaka zay zany mahatonga atsika zany mbola tokony eritreretina zany ny eritreretinay zany tokony avant 26 dia fa tokony manao ny communication ny film braquage de miomana anareo amina cinéma fa irina aloha zany mba avoakany tompony andraikitra ny amizay fitaovana anaovana orona tsara zay aingana de aingana mba ahafahana micréer ny ty asa ty satria mbola veriko ihany hoe raha tsy créer reny efulgence de iza no icréer iza no amorona raha izitsika re tsy hanao film atsony koa zany zay zany tsy maninona raha tsy hanao film de iza zany no andrasatsika mba hanao film eritreretina anaraka ny fiainatra iraisam-pirenena ny tanjoko moa zany de le ivoany zany orona tsara zany any ivelany iarahana miasa amina plateforme internationale zay zany le zay ajaniko amizay le izy makasika ny fetra le teo fetra tsy eo ampelantanako tsony tsy hoe maty sanatria fa tsy tompony andraikitra amin'ny tsony satria niala izay niala tato amiko zany izy de tsy hitako hoe aiza tsy tato moa zany tsy tato antranoko ato fa tamin'ny toerana anankiray zay nametrahana azy miaraka am'ireo zandry kely anakefatra zareo miara-mipetraka narahana maso tsara izy misy olona ny karamaina nanao garda nazy nisy olona ny karamaina nanao garda mpanaramaso ny fetra zay marina antsoina hoe Willy zandry kely anankiray nanaramaso ny fetra depuis tany amin'ny hôpital jusqu'à taty atrano tsy tato fa tany atrano de tampotampoka izy hoe mandeha toilette izy de hoe fa tsy hita izy rehefa avao tsy hita zany fetra tsy hitanay fa miteny anany am'ray aman-dreny zany de miteny ray aman-dreny hoe nandalo taty izy fa zay tsy tompony andraikitra tsony zay zany le makasika ny fetra zany koa dia ajano koa zany zay misy le anao azavarina matory maro ane tanora mitaraina am'le hoe moi je n'ai rien à faire moi je passe mon temps
à regarder la télé. Io resaky fampianaran-teny anglisy, zay anatin'ny boky nameko, zay misy fanazavana amin'ny teny gasy, tsy mitaky niveau. Raha ianao miezaky mafy, raha ianao manao tout le moyen, raha ianao miezaky prioriser no avinao, tsisy zavatra misakana anao zany, mbola mahazo diplôme certificat international ianao. Aza dinona fa misy any Toliara, misy any Fianaratsoa, misy Tamatavy, misy Mahajanga, isokatra tsy ela ny Dego, Tananarivo mazava ho azy. Ko dia aza dinona tompoko, ny mianatra fa aza varina loatra nareo tanora malagasy io fa lasa mampalahelo, le vola tsy hita, le vola nefa lasa importé amizao, ny valeur koa mila miampy. Ko dia za fanerasera amin'ny tanora malagasy tena miteny anareo zany fa maro ny mampalahelo, maro ny malahelo, mijano mampalahelo fa tsy mitady solution. Makasiraka tompoko lahy sy tompoko vavy. God bless you. Please work hard. Try to do something. Believe in yourself. And I want you to dig more about like what makes you more, successful. And I wish that everybody is going to work and take everything seriously. Et on prie pour Feta. Et j'espère que vous allez tous travailler très dur pour que vous puissiez, découvrir vos potentiels, quoi. La plupart du temps, quand je parle avec les jeunes, il ne fait que de se plaindre, quoi. Ce qui n'est pas bon du tout. Il y a plein de gens qui ont déjà répété le même arrêt qu'on fait aujourd'hui, hein. Même il y avait longtemps, nos grands-pères et tout. Oh, que dire, please. Misy une cours en ligne, c'est au Madagascar, Vienna. Cours en ligne un peu plus cher, ça doit être sur WhatsApp. Et ce qui veut dire que ça va te coûter même 40 000 arrières, 45 000 arrières l'heure, ok? Mais c'est pas grave si on veut investir, sur soi-même, quoi. En soi-même, c'est important, c'est toujours important. Thank you guys, thank you, God bless you. God bless everybody, okay? Keep up the good work. Try to keep your head above water, okay? Thank you.